firenena voalohany matanjaka indrindra ara-toekarena maneran-tany amin'izao fotoan'izao i Chine. Ity firenena ity izay nametraka ny paikady ara-toekarena ao anatin'ny ceinture et route de la soie. Makasika firenena 480 maneran-tany ity fandarana azy ara-toekarena goavany ity, ary heverina fa voakasika olona hatrany amin'ny 4.4 miliara ary 2.20 isanjaton'ny PIB maneran-tany. Nambarany filohan'ny fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine fa tsy azo idovirana ny fifandraisana amin'ny Chine ary tokony mahay manana roatra ny fandrosoan'ny Chine i Madagasikara. Izay fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine zany ao anatin'ny sata amin'ny feno fikambanana dia mampiroborobo ny fiarah-miasa eo amin'ny tany rototo. Zay zany no antony fivorintsika sy ana fakahitatsika androany. Araka ny fahitatsika zany ny firenena sinoa zao dia manana ny paikady amin'ny toekarena eran-tany zany dia ny famoronana ny hoe ao ataoko amin'ny teny frantsay angamba izy hoe une ceinture une route. Ka io zany samy manana fandraisana azy ny olona, ny firenena tsirairay samy manana fandraisana azy. Fa raha aminay fikambanana fifankatiavana Madagasikara Chine zany dia zao hoe isika malagasy dia tokony ay anararoatra ny fiarah-miasa amin'ny firenena sinoa. Fiarah-miasa no resahana, samy mahita ary samy mitady ny tombontsoany eo. Raha fa mifanaraka dia afaka miara-miasa. Tamin'ny farantaona tamin'ny volana novambra tany ny firenena sinoa zany dia nanasa ireo mpitatana fikambanana fifankatiavana amin'ny firenena tany a Beijing. Dia tany zany dia izay resaka izay ihany hoe inona no fiarah-miasa azo atao. Dia izay tamin'ny andeha mivory tany zany dia fa na ino mba mitsidika ny namana, misy namako fantatra koa vita be, dia efa misy fifanarahana fiarah-miasa ary hoavy zareo rapitso dia efa hoavy ny anankiray fa misy mbola groupe. Raha ny fanazavana dia anisany tetika asa entin'ny fifankatiavana Madagasikara Chine miaraka amin'ny gouvernementa sinoa ny ametrahana sekoly manofana momba ny fambolena eto Madagasikara. Androany dia nisy ny atrikasa izay niarahan'ny mpanao gazety malagasy tamin'ny fifankatiavana Madagasikara Chine.